andao hiaraka hanapaka ny hoavy ny mpanjono eto Madagasikara. Andao hifidy amin'ny fidianana manaraka. Andao hisoratra any anaty listim-pifidianana. Azo atao ny misoratra anarana sy manao fanamarinana eny anivony Fokotany ny 12 febroary ka hatramin'ny 12 martsa. Tokony hisitraka ny zony hifidy ny olom-pirenena tsirairay. Dingana iray hirosoana amin'ny hoavin'ny Madagasikara ny fidiana filoham-pirenena izay ho tanteraha amin'ny ity taona 2024 ity. Anatanteraka ny adidiny ary haneho ny safidiny amin'ny alan'ny latsabato ny Malagasy. Fandraisana anjara feno amin'ny hoavin'ny Madagasikara ny fidianana ny ho filoha mandritry ny 5 taona ho avy. Amin'ny maha olom-pirenena mampirisika ny Malagasy rehetra toahy aho, indrindra fa ireo mpanjono andao hifidy. Mandritra ity taom-pifidianana ity izay zava-dehibe ho an'ny hoavin'ny Madagasikara. Ny tambazotra mihary dia manohy ny asa momba ny fanatrahana ny fananganana n'ireo mpanjono nivoaka nandritra ny fihaonam-be nasionaly. Izany hoe hangataka amin'ireo kandida ny tambazotra mba hampiditra ao anatin'ny paikadin'izy ireo ny momba ny fanomezana fari-panjonoana natokana ho an'ny mpanjono madinika manoloana ny tsindry izay taon'ireo sambo vaventy. Andao hampiseho fa manana lanja lehibe isika. Anarivo ny maro isika mpanjono rehetra manerana ny nosy. Andao handray anjara amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra mikasika ny firenentsika. Andao hampiseho fa misoratra any anaty listim-pifidianana isika ary vona ny hifidy izay kandida hihaino ny hetahetansika. Ry mpanjono namako, manasa anareo aho mba hanamarina eny anivony Fokotany misy anareo fa misoratra tsara ao anaty listim-pifidianana ny anaranareo. Andao hoeny amin'ny Fokotany ny 12 febroary ka hatramin'ny 12 martsa hanateraka izany. Misaotra anareo amin'ny fahatokisanareo. Mahavelo bevata rolahy.